ampifaliana riavana malala ny zontsika miona toy zao fampizara mofinainy indrindra mihainy tenin'andriamanitra koa zay fiainam-panahy ho antsika. Ho aminareo ny fahasoavana sy fifamindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Zoma 2 Oktobra 2022 evanjinantsika aloha hevitra hoe miavao ao amin'ny tompo mipiny. Andeha riavana idera sy akalaza ame voninahitrin'Andriamanitra isika. Lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra. Ao tanàn'Andriamanitsika ao tendrombohany masina. Avo mahafinaritra fifalian'ny tany rehetra ny tendrombohitra ziona eo amin'ny ilany avaratra. Tanànan'ny mpanjaka lehibe Andriamanitra ao an-tranon'andrinao dia nanao izay ahafantarana azy ho fiarovana avo. Amen. Luka
hivavaka isika. Andriamanitra mpamonjy ianao, ary tsy mamandao amin'ny ady atsehana fa mame anjara toerana miavaka ho an'ny olonao. Ko mankalaza sy midera mame voninahitra ny ranomasina izay, ny lehiben'izany fitiavanao sy famindramam-ponao izany, fa Andriamanitra fitiavana ianao. Tompo, fantatrao ny fahalemenay ary fantatra indrindra koa, ko mangataka famindramam-ponao hatrany izay Tompo. Mandrafo aminay, mamelà ny helikay, ny am'izay nataonay tsy araka ny sitraponao, na fantatray na tsy fantatray. Fa ny fananao masina izay, anazavanay ny amin'ny fanambarany teninao, sy iovankina aminay, aizanay mitombo amin'ny finoana, ary indrindra hiavoazanay morona fanomponanao. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ravina malala ny mofinaina ho antsika amin'ny teny ity dia hitanao ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matthieu. Matthieu 7, ny 9 ka hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary no niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matthieu mipetraka teo am-pamoriketra. Ka hoy izy taminy, andeha hanaraka ahy. Dia nitsanga Matthieu ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba hampianana. Ary ny fariseo nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe, tsy mifinaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary, fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe, famindrampo ny sitrako fa tsy fanatitra latsatra, fa tsy tonga hiantso ny marinao fa ny mpanota. Dia nakany amin'i Jesosy ny mpianatry Jaona ka nanao hoe, nahoana izay sy ny fariseo no mifady hianina matetika, fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady? Ary hoy Jesosy taminy, moa mahay misaona va ny havan'ny mpampakatra, raha mbola ho aminy mpampakatra? Fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampakatra hiala-aminy, dia amin'izay vao hifady izy. Ary tsy misy olona manampina lamba tony tamin'ny tapatapa tsy mbola voalony, fa ny vaovao izay natapina dia androvotra ny lamba ka hitatra ny tritra. Ary tsy misy manisy divay vaovao anaty sy ny hoditra tota, raha izany dia ho tritra ny sy ny hoditra ka ho raraka ny divay, sady ho simba ny sy ny hoditra. Fa ny sy ny hoditra vaovao na sy ny olona divay vaovao dia miara maharitra izy roa. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, hiteninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala ho aminao ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mamonjy antsika. Mofinaina renitsika teo, filazantsara Matthieu 7:7 ka hatramin'ny 7:10 dia milaza ny anentsonan'ny Matthieu. Ka nisehon'i Jesosy fa miombona amin'ny olona rehetra izy ka mitendry famonjena azy. Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe, tsy mifinaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Ny 9:12. Niara-nihinana tamin'ny mpanota sy ny mpamory hevitra Jesosy Kristy ry havana. Olona izay sokajian'ny fiarahamonina ho mpanao ratsy, mpangalatra, mpamadika tanindrazana, mara-mihinana amin'i Jesosy. Miombona aina amin'ny mpanota Jesosy mba ahafahany mitondra famonjena ho azy ireo. Zany ry havana. Araka izany, ny fiarahana amin'ny mpanota sy ny mpanao ratsy dia nikendry famonjena ho azy ireo, ka sanatria anaovana ny ratsy fanaony, hitaona ny mpanota sy ny mpanao ratsy ho amin'ny fibebahana no antony iombonana amin'izy ireny. Adidin'ny olona izay manana filazantsara ry havana, ny manatona ny mpanota mba hialany amin'ny ratsy fanaony. Ary izany indrindra ry havana zava-dehibe hijorontsika ho vavolombelona manoloana ny fiavozantsika, hitarika ny olona hibebaka noho ny fahitan'ny fiavozantsika eo amin'i Jesosy Kristy. Fa Jesosy Kristy koa ry havana dia miombona amin'ny olona ka mitondra fifaliana ho azy, mitondra fifaliana ho azy. Moa mahay misaona va ny havan'ny mpampakatra raha mbola ao amin'ny any ny mpampakatra? Hoy ny 9:12. Ny naman'ny mpampakatra dia ireo tanora izay manaraka ny lehilahy andeha hampakabady. Rehefa tonga ao an-trano dia mipetraka manodidina ny mpampakatra ireo tanora lahy ireo. Izany no anoharan'i Jesosy Kristy ny mpianana eto. Tsy mifady hianina ny mpianatra satria manarika azy ireo Jesosy Kristy. Ary ny fanatrehan'i Jesosy Kristy dia mitondra fifaliana sady andro fifaliana. Rehefa tsy manarika kosa nefa Jesosy noho ny amin'ny fahoriana sy ny alahelo, tsy noho ny amin'ny lalàna akory, fa mba hanora tena feno amin'ny vavaka dia mifady hianina ny mpianatra. Ry havana, zava-dehibe no zaontsika mandray izany manoloana ny fampotsika an'Andriamanitra, indrindra ny amin'ny resaka fifadikanina, fa amin'ireny Jesosy Kristy dia miombonaina amin'ny olona. Raisy izany ry havana, ho voninahitra Andriamanitra. Andeha vavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao izay milaza ny amin'ny antsonan'ny Matthieu.
ka nilazana fa miombona amin'ny olona rehetra Jesosy Kristy tsy mba manavakavaka fa mikendry famonjena sy mitondra fifaliana ho azy. Mivavaka aminao zahay, nitahina anay tsira ray mahafantatra izany. Evoazana isan'andro eo amin'ny sehatra misy anay, ary mijoro vavolombelona marina tokoa sy mpanompo maty tokony teninao. Ay tia anao, ay anasoa ny fiarahamonina misy anay koa, ay misaotra anao Andriamanitra mandrakariva, ary ay tory zany amin'ny hafa. Jesosy, vonjeo ny firenenay. Sitran'ireo marary mila ny vavakay, fa mpanasitrany ianao. Kotoany ny asan'ny fitsaboana, atanjaro eo azo poariana ka ampiononao. Toandro eo mareo sikolona reo sahirana. Vonjeo arovo izay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitahianay amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa mandrarà, amin'ny fitaizana, amin'ny tokantrano, eny fikasana tsara rehetra satria ampamizara amin'ny fahasoavanao. Ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay, zay vavanay, novanay izany vavaka izany. Miaraka amin'ilay vavaka nampianarina anay koa manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ho anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry avana nijodrana tolotra anao, minaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ilay Andriamanitra alohan'ny fiadanany ahatonga anareo voatokana tanteraka ho azy, ka rovany avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo, mba tsy hanatsiny amin'ny andro avian'i Jesosy Kristy tompontsika, mitana ny tokony omeny Andriamanitra sy miantso anareo koa ka ho efainy izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.